Ny faranao omaly kosa ilay hetsika bazary chic izay nitanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina fa ombiazana no azo amin'ny tenana ity hetsika ity. Sy nanafina ny fafapony ny orinasa Fima FM taorian'ny famboazan'ilay hetsika bazary chic izay nitanterahana amin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy volana May lasa teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Tonga maro tokoa ireo mpitsidika nandritra ny efatrandro nisian'ny hetsika araka ny voalaza n'Andriamatoa Andriana Solonjaka, tale jeneraly ny Fima FM, Ranorosta mijery todika ny tenany nandritra ny fikatoanan'ity hetsika ity omaly. Raha mijery todika hita dia afa-po mikarakara voalohany indrindra raha nisan'ny olona tonga teto amin'ny palais des sports Mahamasina, betsaka tsy tafiditra. Faharoa manarakarak'izay raha nisy somary tsy filaminana teny am-voalohany dia volamina zany rehetrarehetra zany nampatao amin'ny andro faharoa hatramin'ny andro fahadimy farany ary afa-po avokoa zany izay olona tonga teo satria efa fantatra mazava nisan'ny ilay modem miaraka tamin'ilay tablety zany dia efa tapitra moa dia rava ny filarana dia miverina ohatr'izay foana. Amin'ny ankapobeny zany fa 5 andro androany vita androany koa ny bazary chic dia azo lazaina ary lazaina mihitsy moa zany fa milamina teto amin'ny bazary chic zany nandritra izay 5 andro izay tany am-boalohany ihany nisy ny olona kely efa mikarakara moa iny dia lamina ny andro 7 farany. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny hetsika bazary chic raha toka ny semban-drahona kely zany ny andro voalohany. Ny lamody, ny entana high-tech ary ny tao-trano ny sehatra tena nahaliana ireo mpitsidika nandritra ity hetsika bazary chic ity. Efa nampanantena sady ny Fima FM fa ny 7 ka hatramin'ny 13 Jona ho avy izao ny hetsika Fima FM manaraka ao Mahamasina hatrany.